faly miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanao tompo aminao izahay ho mariky ny fifandraisantsika tanana na ianao tongeto na ianao zay atokantranao dia ndao hiaraka nofanofany tanatsika isika. Halleluja. Eto Jesosy androany eto ny fanahy masina androany mino fa ny fanahy masina tsy natafandromandry ianao no ny fanananao an Jesosy dia miara-miasa amin'ny fanahy masina ianao dia tonga eto ianao androany hanompo anazy sady izany ve ka noho izany dia andeontsika hiaraka hitrangana avy hatrany ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan Jesosy sika mba tena ny sitrapon'Andriamanitra ny ho tanteraka eto androany ary ameno anao ny fanahy masina androany tsy ho diso anjara ianao androany raha tonga eto fahitanao Jesosy nda ho ariaraka hivavaka sika tompoko. Raha io misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao sy noho ny amin'ny famindramponao sy noho ny amin'ny fitantananao Jesosy ka tonga eto izay androany hanompo anao hideranao hankalazanao amin'ny voninahitranao ary indrindra hiaino ny teninao eto amin'ity toerana ity eto ianao androany Jesosy eo ary mino izahay fa manatrika eto ianao eo ambany fivesanao tanteraka izao fotoana izao fanahy masinao ka noho izany manjaka eto ianao sy ny herinao manjaka eto ianao fenoy avokoa izahay tonga eto androany ary fenoy ilay ositra avy aminao fenoy ilay fiadanam-po avy aminao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao ninina programa an-devolo satana eto amin'ity fotoana ity androany dia tsy manam-pahefana tsy ambinina mihiala eto amin'izao fotoana izao tsy mahazo manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy eto ianao sy ny fanatrehanao mamelanao malalaka izahay fanahy masina anjaka eto amin'ity toerana ity mankasitraka anao zay Jesosy eo. Alleluia alleluia amen. Ndao sika ity tanana mafy fanomezantsika voninahitra an Jesosy. Halleluja. Tsaroa fa ilay fiadanana izay ao anatinao dia fiadanana avy amin'ny Jesosy ary rehefa ilay fiadanana avy amin'ny Jesosy ny ao anatinao dia tena olona sambatra mihitsy ianao sady izany ve tsy misy toy anao izany mihitsy satria fiadanana avy amin'ny Jesosy ange dia tsy hoe misy fetrany fa mandrakizay ary mandra-piavian'i Jesosy eny amin'ny ranolanitra dia anana ny fiadanana foana ianao rehefa ao anatinao Jesosy rehefa niraisinao Jesosy indrindrandrindra fa manana ny fanahy masina ianao dia manana an'izany fiadanam-po izany ao anatinao ianao sady izany ve ka noho izany rehefa azonao eo amin'ny fiainanao Jesosy dia tamin'ny mafy izy satria manino fiainana mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy fiainana fahasambarana miaraka amin'ny Jesosy namonjy anao Jesosy nitianao Jesosy nitanao Jesosy ka noho izany azonao izy dia aza velantsony aza votsatsony sady izany ve ka noho izany dia hideran'i Jesosy sika ao anatin'ity raha ity dia hiteny mihitsika hoe azonay ianao Jesosy ka tsy avelanay eo amin'ny fiainanay ndao ary. Azunai Jesosy ka te avelanai 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 Santa Famzena Santa Famzena Jesosy ka te avelanai Idianai 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 Jesosy ka te Sanka fitiavana Sanka fitiavana Sanka fitiavana Persone wa kaikna Sanka fitiavana Evari
katiavelanay itanay Jesosy 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 katiavelanay Sanka fitaina Sanka fitaina Tungayan 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 Sanka fitaina Sanka fitaina Sanka fitaina Tungayan Tungayan Fantatray tsara ianao fantatray izay inonay fantatray le azonay amin'ny fiainanay fa lay Jesosy be famindrampo lay Jesosy be fitiavana lay Jesosy sentianay lay Jesosy senamonjy anay ka noho izany Jesosy ianao mety iova izao rehetra izao fa ianao dia tsy mba iova mihitsy noho izany fantatray tsara ianao ary inonay amin'ny fiainanay ianao Jesosy amen sotra anao zay Jesosy makasitraka anao zay miterana sy ny fitiavana miadana ny fonay manana anao Jesosy miadana ny foko misinda ny ayay rehetra rehefa manana anao zay misinda ny aia fantatry izay inoko Jesosy fantasy izay inoko sy ny fitiavana ny fanahinao dia mametraka fiadanana anatinay miadana ny foko misinda ny ayainay rehetra rehefa eva ianao misinda ny aia na iova ary izao rehetra izao dia ianao tsy mba iova Jesosy mety iovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao tiai tsy miova fa mandraky izay tiai anao ianao tiai kanao fonas izao rehetra izao tombo amolatia toky izay fa tianay ianao fantasy izay inoko sotra Jesosy tena misotra anao zay sy ny fitiavana miadana izay miaraka ny fanahinao masina Jesosy miadana ny foko misinda ny ayainay rehetra misinda ny
rehetra fa ianao dia tsy mba miova Jesosy a. Mety ovy izao rehetra izao, tombo afatsy azao fa tena tianao Jesosy. Ianao tiai tsy miova fa mandraky izay tia ianao tiai kanao foana izao rehetra izao, tombo ambola tia Ianao tiai Jesosy amen. Ianao tiai tsy miova fa mandraky izay tia ianao tiai kanao foana izao rehetra izao, tombo ambola tia Ianao tiai. Sotra Jesosy. Ianao tiai Sotra noho ny amin'ny fitiavana lehibe izy omena ho anazy. miova fa mandraky Mankasitraka anao izay. tia Misaotra noho ny amin'ny fanahinao masina Andriamanitra izay mametraka fiadanana ao anatinay, ka manana antoka izay fa tena tianao izay eo amin'ny fiainana rehetra. Sotra Jesosy. tombo ambola tia Jesosy, noho ny amin'izany fitiavana lehibe izy nomena ho anay izay, dia ny valim-pity omena ianao Jesosy, dia ny fanirino fonay dia ny anompo anao, ny fanirino fonay dia ny anaradianao foana, ary ny fanahinao masina nampy anay anatanteraka izany mba tena hijoro izay, satria rehefa ato anatinay ny fanahinao masina dia mampizoro anay, tsy mampiverin-dalana anay fa mampahery anay amin'ny ady rehetra atrehanay, ka andreto izay hiteny Jesosy hoe izao ny fanirinay dia ny anompo anao eo amin'ny fiainanay rehetra. Mankasitraka Jesosy, mideranao izay fanamasina, mankasitraka anao izay Jesosy, omena ianao ny fonay, omena ianao ny ainay rehetra, ary tsy asianay fetra izany. Mankasitraka fanamasina. Halleluja. Sotra raio. Amen. Mankasitraka Jesosy. Sotra tompo. izao no faniriko ny anompo anao, Tompo amamy ny fokony anilana. tombo amamy ny foko ny tianao, Lazao am Jesosy ny tahitanao fa ny anompo anazy hatrany. izao no etaetako ny toerana, Anandratra avy ny anaranao zay Jesosy. sy anandratra avo ny anaranao, Noho izany dia mena ianao ny fona rehetra Jesosy. meko anao ny foko sy ny aiko rehetra, ho anao tsy misy fetra indraindray reraka, sy malemiko Ianao manao lalana ho anay Jesosy. ianao manao lalanao Samy Jesosy. Misaotra anao izay, mideranao izay mame voninahitra anao, tsy asianay fetra fa omena ianao ny ainay rehetra. Izao no
fanirin'ny foko teny anompo anao Jesosy mitovy amin'ny fonao rehetra ny fanomponao Jesosy ampilerana teneny Jesosy fa tena maminao no miaraka mietaetanay Jesosy teny iteranao raha mbola menao hery izay amen izao no etaetako ny terana izay zanakao dia hanandratra aoko ny anaranao Jesosy hanandratra misaotra Andriamanitra fa manana ty fotoana androany ity ndray zahay fotoana lehibe aminay satria fotoana afahanay manompo anao sy mame voninahitra anao Andriamanitra tsy to ndreto izahay miaraka miakoka aminao Andriamanitra satria anao no la izy atrizay ka ho mandrakizay misaotra tompo eo an-tananao any ny fotoana rehetra zay tanteranay androany amen makatoerantsika tompoko manotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa tonga ato amin'ity trano malalaka ity ny tenako arabaina fa tonga soa arabaina ny raina soavina amin'ny anaran'i Jesosy tsy andahoantsika ny tompo amin'ny taon'ity fa zay inonao dia ho ataon'Andriamanitra aminao amen ny angatahako anefa amampanompon'Andriamanitra miorena tsara mitoera tsara na inona fakapanahy na inona takina devoly tsy membotritsika fa mandroso foana fa zay mandroso tsy maintsy ahitany famonjena lehibe ataon'Andriamanitra izy halleloia fisoratsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe zany andao hiteka mafy isika raha mbola misy mafy dia ataovy mafy
Jesosy Jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay saty zany ve alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iriry any dia arabaina toy zany ankio ianareo zay manaraka an'izao fitoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na Facebook na YouTube zay nitonoko teto ho an'ny olona tonga ato amin'ity trano ity ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa any amin'ny tokantrano misy anareo any halleloia omena tompo hatrany hatrany ny dera ny ady ary ny voninahitra amin'izao fotoana izao isika dia andao hivavaka iraisaina hivavaka tahaka nataon'ireo apôstôly taorinany ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia namonjy toerana iray ireo apôstôly sy ireo mpianatra rehetra dia hoy ny baiboly hoe ny raisaina ny vavaka ry zareo tamin'izany ary akory ny zava-magaga fa dia atao anatin'ilay firaisan-tsaina nanao vavaka dia nalatsaka Andriamanitra nalatsaka ny tombo Jesosy ny fanahy masina amen amen dia hoy ny baiboly hoe nandray ny fanahy masina avokoa izy rehetra ka nampitenena ny fanahy masina tamin'ny fiteny maro samihafa tena fahasoavana lehibe amin'ny andro farany le izy satria raha ny voalazan'ny baiboly no jerena tany aloha dia olombitsy ihany nolomena ny fanahy masin'Andriamanitra tahaka ny hoe reo mpaminany reo mpanjaka mpitarika reo manana fanompona manokana tahaka ny mpisorona zany no nomena ny fanahy masina fa nanomboka tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy tety ambony tany indrindrandrindra taorinany ny akarany tany an-danitra dia ny rehetra mihitsy no nandatsan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina tanteraka ilay faminaniana nampitonaina joelam-paminany hoe amin'ny andro farany no andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra mino isika fa mity androandroany ity raha iraisaina hiaraka hivavaka tahaka ny nataon'ireo apôstôly isika dia latsaka amintsika ny fanahy masina dia ho feny ny fanahy masinitsika andahoary a anao hira anankiray isika tompo kasio indray aorinan'izay eo mpipetrana ihany tena hivavaka be mihitsy isika tena hivavaka be hoy a ny fo sy ny sainao atao fa tena mifantoka ao amin'Andriamanitra ary asa hoy ny atahetanao fa ianao dia andray ny fanahy masina andahoary a tompo kasio indray akopy masinao anatin'ilay hira satria haintsika tsara ny tonkira samy mihira amin'ny fony rehetra izy a akopy masinao iaoka hira amin'ny fontsika rehetra isika atsaka ny tanana re atsaka ny tananao ho fanehoana ny atahetanao andray ny fanahy masina sy ho fialoana ny fanahy masina
ao anatin'izao isika miaraka mihira izao raha navavaka rehefa avy eo dia manana finoana fandatsika ny fanainy masina amintsika rehetra Andriamanitra ary anao batisantsika amin'ny fanay masina sy ny afo izy sainitsika rehetra samy anandrapeo hivavaka tahaka nataondreo apôstôly ary finoana no andraisantsika ny fanay masina amin'ity androandroany ity ary ny tena lehibe indrindra dia isika fenoana mihitsy tsy hoe nandray fotsiny fa fenoana mihitsy asehoy amin'ny alalany vavaka ataonao amin'ny feo avy misandratra ambony dia ambony ny etaetanao ny andray ny fanay masina sy ny fenoana fanay masina ataovy ny vavaka ry fiangonana rehetra ataovy ny vavaka ry fiangonana rehetra
na ianareo ane tokantrano any azy a manasa anareo amba hivavaka ao amin'ny tokantrano misy anareo raha afaka mandoalika mihitsy ary ianareo ane tokantrano mandoly manao etaeta andray ny fanay masina sy ho feny ny fanay masina. Asandrato avy dia avy ho fianao maneho etaeta ny andray ny fanay masina sy ho fialona ny fanay masina. Manao vavaka amin'ny fonao rehetra ianao ary areo finoana zany vavaka ataonao zany fa Andriamanitra dia manome malalaka ny fanay masina ho an'izay mangataka aminy sy izay mitady azy tokoa. Fana imasino milana ua fana yo fana imasino milana ua fenuia oksika rehetra hira amin'ny feo amin'ny fotsika rehetra asandrato avy dia avy ny fianao fanai masi mamkianao fanayo fanai masino mamikuyana usuria Andriamanitra raina io misotranao ao ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay rehetra tonga eto. Ny fitiavanao no natonga anay no vonjenao ny fananay nafianao eloko izahay ary no sasanao tamin'ny rano Jesosy ny rehetra. Ny fitiavanao ihany koa no mahatonga anao milaza aminay fa ny fanainao ny fanay masinao dia ho ahidinao aminay olonao tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity fa soavana lehibe ho anay rehetra izany ka dia misaotra Andriamanitra. Iova ny tantaram-piainanay
amin'ity taona ity. No ny fiasanao magaga dia ny fiasan'ny fanenao masina eo amina rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosovetrantsika tondra ny fanatitra. Androany dia hitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra anao ianao. Tsy programma fiangonana taty aoriana ny fanaovana ampafolo-karena fa programman'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Mila manokana ampafolo-karena isika. Ary na dia tsy mbola nisy ary ny lalàna kasika ny amin'ny fanaovana ampafolo-karena dia efa nanao ny ampafolo-karena ireo olon'Andriamanitra tany aloha. Anisan'izany ry Abrahama, rehefa hita fa nivoaka mpandresy izy no fitahin'Andriamanitra dia natokany ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra azy dia nomeny an'ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Melkizedeka. Amen. Tahaka izany ankory Jakoba, rehefa nandeha izy niala tao amin'ny talin-drazana nakany amin'ny toerana izay nitondran'Andriamanitra azy dia hoy izy hoe raha tahinao aho amin'izao aleko izao dia omeko anao ny ampafolony. Izany hoe naipolon'ilay olona mihitsy nanao ny ampafolo-karena satria fata fa tokony anao izany izy no lay Andriamanitra izay tompony sy vavahana. Ka itsika toka eto manao ampafolo-karena. Ho anareo manaraka izao fotoam-pivavahana izao any tokantrano manokana ampafolo-karena fa lalam-pitahiana ho antsika rehetra izany. Mandroso ary tsika izay tondrony ampafolo-karena dia misy ihany koa fanohana antsika ny missiontsika eto aloana eto rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanao mazatra. Mandroso ary tsika tompoko mbola hitarika antsika amin'ny fampompidiarana reto namany reto. Tane nampanantenaine dem tulandrainy am'zany mila tsy atoky izay no lazaine rapeto mianakavy ao miandry vavahady lela mahetry isan'andro izao tonga miantsy Zava misi mikika we andewai se chainwe ni fanai kwane fanande ni masum zeri milazafa tam talakale sifatan fani Andriamanitra nengeza be Natal mapiuru-urang kudung-tungune Vava beisanat sisana tipike Isaun no andemans avunti antike Nizava misimiki kiawe ande waise
kirano masine anao lalany ize anao lalany ize lalany nolapiapi zanan simwe siutati anao lalana masine ne pamakirano masine tiatanana mafeo an'ny Jesosika. Sorasian'Andriamanitra ny nafantsika nitondra ny fanatitra fitahin'Andriamanitra lehibe ho antsika zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao tsika dia andreny ny tenin'Andriamanitra ao anaty fotoam-pivavahana tahaka izao ataontsika izao dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mizara ny teniny amintsika satria olona isika ary ny tanjon'Andriamanitra mahatonga azy mizara ny teniny dia mba hatonga antsika androso foana ho an'Andriamanitra na inona zavatra mety mitranga eo alohantsika. Tanjon'Andriamanitra dia hoe rehefa tapitra fivanianana dia ho tonga somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Engany isika rehetra tonga eto dia samy ho tafita ho amin'izany. Ianareo any atokantrano ihany koa ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao dia mba irinay ho tafita hiaraka aminay hatrany amin'ilay fiainana mandrakizay. Dao hiteka mafan'Andriamanitra isika tompoko. Iarahantsika manao ilay hira hoe RHEFI-panazava ho ataontsika mifontsika rehetra ho akipitsika amin'ny masontsika ary ao tsara ny tononkira atao avy amin'ny fonao fa hitena aminao Andriamanitra androany dao azy. Tunga
makatoerantsika tompoko vaketsika ny baiboly ato amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 7 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faheniny asan'ny apôstôly toko fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faheniny ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena amin'ny fanahy masina ary Paoly ho amin'inonary no nanaovana batisanareo dia hoy ireo ho amin'ny batisany Jaune fa ho Paoly Jaune nanao ny batisa fibebahana ka laza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy 15 ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany ary tokony 12 lahy no isan'izy rehetra androany dia hitondra fanazavana aminareo aho kasika ny amin'ny mahazava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina sy ny fahafianon'ny fanahy masina mazava lay teny baiboly no vakina teo amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika averiko indray hoe amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika asafady hoe mba tsy angano tany izay mahatsapa-tena fa olon'Andriamanitra izy tsika rehetra dia amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika ilaina isika mandray ny fanahy masina ary tsy hoe mandray fotsiny fa ilaina isika ho feno ny fanahy masina mihitsy tsy ampy ny hoe efa mpino ianao na hoe efa nandray an' Jesosy ianao na hoe efa manana Jesosy ianao na hoe efa manana andraikitra amin'ny karazany atao am-piangonana ianao tsy ampy zany ary tsy tokony olona amin'izany fotsiny ianao fa amin'ny maha olon'Andriamanitra anao amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika rehetra tonga eto dia aoka andray ny fanahy masina ianao ary aoka ihany koa ho fianona ny fanahy masina ianao ary le izy tsy hoe ao anaty fotoam-pivavahana ihany no tokony hatsapatsika hoe nandray ny fanahy masina ao ary feno ny fanahy masina ao fa ao anaty fotoam-pivavahana ataontsika dia zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra mba ho hita fiainantsika mirava eto isika any atokantranonao any toeram-piasanao naiza naiza misy anao dia atao fitsapanao hoe milatsaka aminao foana ny fanahy masina ary feno ny fanahy masina ianao amen da ho hiteka mafan'Andriamanitra isika dia veriko indray le teny tery aloha hoe amin'ny maha olon'Andriamanitra anao amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika dia mila mandray ny fanahy masina isika sady ilaina fianona ny fanahy masina zany ange no antony natoko amin'ny Paoly rehefa tonga tany Efesôsy ka tafahoana tamin'ireo mpianatra vitsivitsy 12 lahy nisan'izy ireo tamin'izany dia nyfantaniana voalohany napetraky Paoly tamin'ireo mpianatra vitsivitsy ireo dia hoe efa niraisinareo ve fanahy masina fony voanino ianareo efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo zany hoe raha ny fahatsapan'ny Paoly ny sitrapon'Andriamanitra dia izao vao nanolo tena ho an'Andriamanitra ny olona hoe tapa-kevitra fa nolotra fianako an'Andriamanitra tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra tapa-kevitra fa ino a Jesosy tapa-kevitra fa handray an Jesosy manompoka eo dia tokony ho tsapan'izany olo zany fa milatsaka amin'ny fanahy masina ary mameno azy zay zany normal ho Paoly apôstôly efa niraisinareo va ny fanahy masina
fony voanino ianareo. Dia reo mpianatra 12 reo moa tamin'izany somary nianahana hoe ahoana marina moa sy dikan'izany fanontaniana napetraka ity lehilahin'Andriamanitra ity. Fa nga isika tsy efa nandray ny fanahy masina, nga tsika tsy efa manana fanahy masina, satria tsika mpivavaka be, satria tsika olon'Andriamanitra. Dia no azavain'ny Paoly teo ny fandehan'ilay hoe filatsan'ny fanahy masina sy ny fahafianoan'ny fanahy masina. Dia zany matoka amin'ny Baiboly mitantara raha narahanareo tsara ilay teny novakina teo fa tahorinany nanaovana azy ireo batisany rano, le batisa ao amin'i Jesosy, dia nametra amin'ny Paoly tanana zareo, ary rehefa nametrana tanana zay vao tsapan'izy ireo hoe latsaka ny fanahy masina, nameno azy ireo ny fanahy masina ary mipirofo nentina nilazana fa nilatsaka ny fanahy masina, nameno azy ireo fanahy masina, ry zareo nampitenena fanahy masina tamin'ny fiteny tsy fantatra. Andao veritsika vakina nge le teny manompo amin'ny andininy voalohany. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy, 12 isan'ireo mpianatra. Dia zao ny teny nataon'i Paoly tamin'izy ireo, andininy faharoa, efa noraisina rehefa ny fanahy masina fony voanino ianareo. Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Dia ho Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia ho ireo ho amin'ny batisany Jaona. Fa ho Paoly, Jaona nanao ny batisa fibebahana ka lasa tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy, ary tsara voasoratra, rehefa nametra amin'ny Paoly tanana izy, dia tamin'ny alalana fametra amin'ny Paoly tanana no nikoriana nakany amin'ireo ny herin'Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina, ary ny profo nilatsaka ny fanahy masina ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Androany dia ndatsaka ny fanahy masina amintsika ny tompo, ary ampitenantsika amin'ny teny tsy fantatra izy androany. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Araka ny voalasa ty Baiboly ity tsy afaka hitoetra ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ny olona iray na ny kristianina iray raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina sady tsy feno ny fanahy masina izy. Ao amin'ny etaeta ho an'Andriamanitra, ny etaeta ny alompan'Andriamanitra hatramin'ny farany, satria zay mahatratra ny farany ihany mantsy no vonjena ho Jesosy. Fa saingindrisy raha tsy mbola nandray ny fanahy masina le olona sady tsy feno ny fanahy masina dia tsy afaka hitoetra ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Possible ihany koa hiemitra sy hiala amin'izao fahasoavana lehibe zay efa nataon'Andriamanitra ho antsika izao isika, raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina ary tsy feno ny fanahy masina. Tena possible. Tsaroanareo angamba ny zavanisy talohany nandraisan'ireo apôstôly na hoe nandraisan'ireo mpianatra ny fanahy masina. Tsy afaka niaritra an'le ady goavambe natreny ny apôstôly rehetra tamin'izany fotoana izany, satria tsy mbola nandray ny fanahy masina ry zareo, tsy mbola feno ny fanahy masina. Ny etaeta ho an'Andriamanitra lehibe tena lehibe, ny fahavononana anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany lehibe tena lehibe, fa saingy noho ry zareo tsy mbola nilatsan'ny fanahy masina ary tsy mbola feno ny fanahy masina dia izay. Tsy afaka niaritra an'ilay olana sy ilay ady goavana natrehany. Toy izao fandeha ny tantara. Tonga tao amin'ny Sangetsemane ny mpianatra rehetra, ny apôstôly rehetra niaraka tamin'i Jesosy. Dia nivavaka ry zareo tao. Raha mbola teo am-pivavahana indrindra no tonga ilay mpamadika niaraka tamin'ireto mpanenjika
mba hisambotra an' Jesosy tanjom-pamadika sy ny mpisambotra an' Jesosy dia hoe omelohana ho faty Jesosy. Niaraka tamin'ny langilangy ry zareo tamin'izany, niaraka tamin'ny sabatra. Dia raha vao nahita zany ny apôstôly rehetra, iny nataony lasa izy rehetra nandositra, navelany rery teo Jesosy, veloha manao ry tompo, fa tena tsy zakana iny miaritra n'io zavatra hitranga io, nandositra daholo izy rehetra. Andonga efa kitsika amin'ny baiboly, Matthieu 4:20, 5:20 sy ny 5:20. Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy hisambotra toy ny sambotra jolava ianareo. Isan'andro dia nipetraka na mpianatra teo kiandrany tempoly ao nefa tsy nisambotra ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatateraka izay voasoratra ny mpaminany. Ary tamin'izany io voasoratra io dia nandao azy, nandao an' Jesosy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Zay zany le akony fiainan'le mpino, fiainan'ny olon'Andriamanitra tsy mbola nandray ny fanahy masina ary tsy feno ny fanahy masina. Tsy afaka hiatrika ny ady na ny olana izay sedraina izy. Fanampy zany raha mikasiany Petera manokana dia tsy araka ilay vavy sy ilay voady nataony no nasehony Petera. Fa ianao ianao zava-nisy, ianao indray ty tantara ity. Rehefa notsaraina Jesosy dia hitan'ny Petera, ny mpianatra rehetra moa dia efa tsy hita izay naleny, fa dia lasa. Fa Petera no mba niaritra nanaraka hatramin'ny farany izay zavatra mety hitranga hoe inona mety anjoan' Jesosy. Dita Petera, Jesosy nokapohina, karavasiny, nampisotroana satrokatsiny, nororaina ny tarehiny, mena ny tamaina. Karazany zavatra entina mampahory dia hita Petera daholo fa namelezana an' Jesosy. Dia Petera amin'io tena mitantana hoe Andriamanitra, tena mafy zao natrehan'ny tompo zao, tena mafy. Dia raha mbola petrapetraka niaraka tamin'ny be sy maro teo Petera, dia nisy ankizy vavy anankiray nanatona azy. Azafady, tsy naman'le io ve ianao? Hoy Petera, modikisa be reny izy. Dia nandalo indray le ankizy vavy anankiray, naman'io ianao? Azafady tompoko fa tsy malala an'io lehilahy io a. Zaho koa nge mba vahiny tahaka anareo mba hoe inona ny vaovao eto an-tanàna e. Dia nandalo indray le ankizy lahy anankiray, ny fiteninao mepahaka fa naman'le io ianao. Dia tena ninina Petera ho tsy nalala azy. Andoka e vakitsika voasoratra e Matthieu 4:20, 9:20 ka hatramin'ny 4:70. Ka nanao hoe maminany aminay ry Kristy, iza namela anao? Ary Petera nipetraka teo ivelany, teo an-kianja, dia nanatona azy ankizy vavy anankiray ka nanao hoe ianao koa momba an'io Jesosy le Galileana. Fa Petera nanda teo natren'izy rehetra ka nanao hoe tsy azoko izay lazainao. Zay lay fandavana voalohany nataon'ny Petera. Tsy araka ilay vavy, tsy araka ilay voady nataony tany aloha. Zao mantsy ny teny nataon'ny Petera tamin'izany. Mpampianatra ao, tsy andao anao mihitsy izahay, indrindra fantenako, fa nady hatramin'ny fahafatesana azy, voninao. Dia tsy arak'izay vava, tsy arak'izay voady izay nataony fivoalaza io, nandany Jesosy izy. 2:70. Ary no niala teo am-bavady izy, dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa, ka laza tamin'izay teo hoe ity koa no omban' Jesosy avy any Nazareta. Ary nandandray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe tsy fantotro zany lehilahy zany tompoko. Zay le fandavana fandrony nataon'ny Petera. Vita Petera ny nanda ho tsy nafatra an' Jesosy. Toy izany. Ary no niafaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa
fanamandreny ianao fa ny fiteninao no miampanganao dia vao niozina enjalake zany niozina sy nianina mihitsy beteraka nanao hoe tsy fantotro zany lehilahy zany ary niaraka tamin'izay dia nisako naneno zay le fandavana fantelo nataony Petera zay zany le ako ny fiainana tsy mbola nandray ny fanahy masina ary tsy feno ny fanahy masina ry fiangonana manalika ty fotoan-dehibe ity zava-dehibe tompoko ny nandraisana ho an' Jesosy bravo ia zava-dehibe ny fananana ho an' Jesosy ao anatinao dia mbola miteny hoe bravo hatrany an-trano fa tokony ho ataonao zava-dehibe tak zany anko ny fandraisana ny fanahy masina averiko indray tsy possible aharitra lompan'Andriamanitra amin'ny farany ianao raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina na ihany koa hoe tsy feno ny fanahy masina zao matsy eno tsara nke amin'izao andro farany izao dia maro ary amin'ny karazany ny olana sy ny ady hatreny kristianina amin'izao andro farany izao zay na tonga ny teny taminareo tamin'ny fiandohany taona hoe miomany ianareo fa isedra tsy apozinao mihitsy hitrango ny fiainanao amin'ity taona ity tsy natao ampatahotra anareo ny fizany fa zavatra tsy maintsy hatren'ny olombelona rehetra eto ambony tany fa saintsika no Jesosy atao anatsika dia azon'Andriamanitra ho avahana ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy ho tanteraka aminareo ane zany ho tanteraka aminareo ane zany ka ny tena tiako anyatana dia ity amin'izao andro farany zao dia maro ary amin'ny karazany reo olana reo ady reo sedra ho atren'ny olona rehetra ho atren'ny olon'Andriamanitra ihany koa ary akoatran'izay olana ady sedra izay dia isy mifakapanahy amin'ny karazany ihany koa ho tonga eo anoloana fa akoatran'izany ao ihany koa reo fanenjena zay natao hiatra amin'ny olon'Andriamanitra ny vadinao mety hanenjika anao ndray aman-dreninao mety hanenjika anao zanaka nateraka ao mety hanenjika anao namanao ny manodidina anao mety hanenjika anao azagaga ianao raha enjehana tsy hoe rehefa lasa mpivavaka ianao lasa olona vaovao ianao dia hoe faly ny amin'izany daholo ny manodidina anao tsy fa Jesosy efa niteny ho Jesosy azagaga ianareo raha io enjen'ny olona fa raha nanenjika izy ho Jesosy dia hanenjika anareo ihany koa ny mpianatra tsy lehibe no mpampianatra azy fa raha nanenjika izy dia hanenjika anareo ihany koa hitanareo tsara fa no enjen'ny olona no ankalain'ny olona no samborin'ny olona tsy nahoan'ny olona ny fanasitrana nataoko tsy nahoan'ny olona ny fagagana nataoko tsy nahoan'ny olona ny famonjena izay nataoko tsy nahoan'ny olona reny olona maty no velombiko ireny fa dia mbola enjeny foana ka raha manenjika izy dia milaza aminareo zava-marina ho Jesosy fa ho enjen'ny olona ihany koa ianareo dia izany rehetrarehetra zany ry fiangonana dia occasion ho an'ny devoly hitondrana fakiviana sy hitaomana antsika olon'Andriamanitra mba hemitra sy hiala amin'i Jesosy dia dinio tokoa nge hoe raha ohatra ka tsisy fitsarana mihitsy lay olana lay ady anatrehany mahazo anao na le sedra tsy tsapanao ve fa ho aroro ty devoly izy zany anakivinanao anaketranao fonao hoe mbola nompan'Andriamanitra ihany ve anao amin'izao zavatra manjoanao zao aiza lay Jesosy lazainao fa tompoinao aiza lay Andriamanitra lazainao fa hivavahanao hitanao amin'izany fa miezaka devoly manakivy taonanao hemitra raha enjen'ny olona moa ianao ela ny ela dia ho kivy ihany anao
ohatra tsy mahafinaritra ty mivavaka sy manompo an'Andriamanitra ity fa fony ambola mpisolotoka fokarangony nanao adalana amin'ny karazana tsy nisy na isikany olona maro sakay zao fa am'izao zako efa mivavaka izao tsy miaina fiainana maloto tsy miaina fiainana ratsy intsony dia tena mafy be amiko hoenjen'ny olona ny vatiko moa dia tsy tia lala ny fivampianana zay nananako fa dia no le fivavahana dia enjeny aho raha onany aho tsy omeko vola anao raha mbola mandeha mivavaka any roako ala atao tokantrano anao raha mbola hivavaka any ny zanakao na ny fianakavianao dia manetsika anao manodidina anao manetsika anao dia hitanao fa rehefa maromaro tahaka izany ny tranga tsy hitanao hoe occasion ho an'ny devoly zany anakivinanao anaketrana ny fonao hitomananao mba hemitra sy verin-dalana no zany indrindra zay mahatonga an' Jesosy miteny amintsika hoe mila mandray mifanahy masina isika ary ilaina fiainona mifanahy masina fa raha tsy zany dia ho resy ihany isika ho resy ihany isika hiala amin'Andriamanitra ihany isika ary le tanjona lehibe indrindra ka saintsika tratrarina dia hoe ny tonga ny an-danitra tsy ho tratranao zany tsy ho tratranao zany fa possible hemitra ihany anao possible hiverin-dalana ianao raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina ataovy zava-dehibe ho antsika lesona lehibe ho antsika ny nazo andreo apôstôly le tantarako taminareo teo fony izy tamin'izy ireo tsy mbola nandray mifanahy masina tsy mbola feno mifanahy masina dia izay lasako vava antony ary tabebaka araka fomba fiteny malagasy ny fiainana any ka rehefa tena sedra ny mafy nanjotra an' Jesosy mety sedra ny mafy ny mienina sy mivoady ho tsy malala an' Jesosy no vahaolana hoy ripetera ka mila mifanahy masina tsika riavana mila fiainona mifanahy masina ary manana ety ahita hoe androany andray mifanahy masina ianao fa koatran'izany a misy asan'Andriamanitra tsy ho vitanao mihitsy raha tsy mandray ny fanahy masina ianao ary feno ny fanahy masina mihitsy eno tsara ty teniko ity ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra na iza ny sitrapon'Andriamanitra ho iaho ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra na iza izy dia natao hanao ny asan'Andriamanitra mba hatsangano ndray tompoko ny tananao zay mahatsapa-tena hoe olon'Andriamanitra ianao misy olona tiako jerena matsy eto tiako tazany hoe anankatanana sa tsy anankatanana izy ataovy tena ambony be ny tananareo zay milaza fa olon'Andriamanitra ianareo mahita ty solomasoko ty a ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika dia zao vova mafaly miandry atsika Andriamanitra miandry atsika Jesosy mba hanao ny asan'ny Andriamanitra isika tena miandry atsika izy satria zany no sitrapon'Andriamanitra natao hiainan'ny olon'Andriamanitra rehetra velona eto ambody tany ity ary io tsy misy avahana fa na isika zay fa ela be no na olon'Andriamanitra atsika raisiko ohatra hoe efa ela be no nampivavaka anao tato na ianareo zay atao hoe samba toka eto samba no ia ka androany ianao tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra andro tenao an' Jesosy dia zao miandry anao ihany koa Andriamanitra mba hanao ny asany satria zany no sitrapon'Andriamanitra dia ahoana zany ny aminao zay le fanontaniana tsy hanao ny asan'Andriamanitra ve zany ianao satria tsy mbola nandray mifanahy masina na ihany koa hoe tsy mbola feno mifanahy masina raha ohatra ka tsy hanao ny asan'Andriamanitra anao dikany tsy hanao sitrapon'Andriamanitra zany ianao ianao tsara igny ny teny nataon'i Jesosy
Jauna toko faefatra ambin'ny folo na dia folo ambin'ny folo. Hoy izy, zay rehetra mino aho, na hoe zay rehetra olon'Andriamanitra, ny asa ataoko no ataony ihany koa. Inona avy ny asany efa nataon'i Jesosy? Nandeha nitoroteny izy, nandeha nijoro vavolombelona izy, nandeha nivavaka ny marary izy, nandeha namoaka demonia izy. Santionany ny amin'ny asa nataon'i Jesosy zany tantarako aminareo zany. Dia zany asa nataon'i Jesosy zany no adidiny antsika hoe ataovy amin'ny maha olon'Andriamanitra anareo, ataovy. Any amin'ny Mateo 10 dia nilaza Jesosy. Andeo vakitsika ny 17. Ary raha mandeha ianareo, mitory hoe efa be akaiky fatsakany lanitra. 19, trano marary, atsakany maty, diovomboka, avoany demonia, efa nazy mamaipoana ianareo, ko manomeza mamaipoana. Mila manao ny asan'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra rehetra. Dia ahoana zany tompoko? No mety ho fiafaranao. Raha ohatra ka tsy mandeha manao ny asan'Andriamanitra ianao, dika dia hoe tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao. Anao ahoana mety ho fiafaranao? Inona soratan'Andriamanitra eo am-bokiny kasany aminao? Raha ohatra ka tsy mandeha manao asan'Andriamanitra ianao, na tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao. Dia izy aloha tombona be ty teny lazaiko ity a. Raha ohatra ka tsy mbola nandray mifanahy masina anao, tsy feno mifanahy masina, dia tena sarotra aminao ny andeha hanao asan'Andriamanitra. Tsy ho vitanao andeha hivavaka ny marary, tsy ho vitanao ny andeha hamoaka demonia, tsy ho vitanao ny hijoro vavolombelona, tsy sakinao ny seho masom-bahoaka hoe ianao vavaka, ianao olon'Andriamanitra. Tsy vitanao zany. Menamenatra ianao, miafinafina ianao. Zay no antony matoka an'Andriamanitra sy ny fanentanana ataoko milaza hoe mila mandray mifanahy masina ianao, ary mila fenona mihitsy. Tsy hoe nandray fotsiny fa mila fenona mihitsy. Fa raha tsy zany dia tsy vitanao ny manatanteraka ny baikon'i Jesosy andeha hanao ny asan'Andriamanitra, na ihany koa hoe hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitanao zany. Engane ka androany any hoe tahetitsika rehetra andray ny fanahy masina, ho fenona ny fanahy masina. Amen, amen. Ary ho teka mafipiarina zay fanentanana izay. Eno tsara ke reto tantarako aminareo reto hoe voalohany tantara mikasany amin'i Jesosy. Fony Jesosy voateraka. Dia ambaran'ny Baiboly fa efa mpamonjy izy, efa Kristy izy, efa Mesy izy, efa zanak'Andriamanitra izy. Kanefa inona zava-nisy? Tsy fantatra mihitsy tompoko ny momba an'i Jesosy tao anatin'ny 30 taona voalohany. Tsy fantatra ny momba azy. Ny nahafantarany olona Jesosy dia hoe zanaky Maria sy Josefa izy. Ny ray aman-dreniny mpandrafitra. Izy ihany koa mpandrafitra tahaka ny ray aman-dreniny. Zay ny ahafantarany olona Jesosy. Izy dia monina ao Nazareta miaraka amin'ireo ralahany sy ireo anabaviny. Zay ihany nahafantarany olona Jesosy. Satria nahoana? Satria tsy mbola nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina, ary tsy mbola feno ny fanahy masina izy. Fa rehefa nilatsaka kosa ny fanahy masina ka feno izy, dia niova be mihitsy ny zavatra rehetra mikasikany amin'i Jesosy. Andao vakitsika ny Baiboly, Liko 7, dia ny 2:20, Liko 7 dia vakitsika ny 2:20, 2:20 safady. Ary efa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra. 2:20, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka niendriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy any an-danitra na hoe ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako.
tokony 3 taona teo eo Jesosy dia nanatona ny jaona izy mba atao batisy. Dia raha vao vita batisany rano Jesosy dia sokatra varavarany lanitra dia nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina niendrika ny sehoany tahaka andreny voromialala nidina teo amin'ny reny. Zay zany ny voasoratra voalohany ny amin'ny Jesosy. Lioko andrea toko faefatra andiny voalohany. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Feno ny fanahy masina Jesosy tamin'izy taoriana batisany rano, taoriana ny latsa ny fanahy masina teo aminy dia niverina avy tany Jordana izy. Lasa izy nandeha nakany Galili. Lioko toko faefatra dia fefatra ambin'ny folo. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina nakany Galili dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Rehefa tonga tany Galili Jesosy dia tonga tany Galili niaraka tamin'ny herin'ny fanahy masina. Dia inona ny ako zany? Io voasoratra io niely to Galili sy manodidina Galili ny lazany. Inona ny antony? Satria ny mason'olona rehetra nahita ny fanasitrana magaga nataony, nahita ny fanafahana lehibe nataony, nahita ireo karazana fahagagana tsy fahita teto ambony tany nataony Jesosy. Dia adin'ny olona hoe ity ilay zanaky Maria sy Josefa, ity ilay mpandrafitra tao Nazareta. Fa ny fantatry ny olona dia hoe ity ilay mpanao fahagagana, ity ilay mpanasitrana magaga, ity ilay takizao, ity ilay tozao. Dia niely to Galili sy manodidina ny lazany Jesosy. Inona ny antony zany? Satria latsaka tamin'ny fanahy masina ary feno fanahy masina izy. Ka zay fiainana izay mihitsy no tian'Andriamanitra ho fiainantsika riavana amin'izao andro farany izao. Mila mandray ny fanahy masina tahaka ny Jesosy ianao ary mila feno fanahy masina tahaka ny Jesosy ianao. Amen. Faharoa, tantaran'ireo apôstôly. Taorinany nandraisan'ny apôstôly sy ny mpianatra ny fanahy masina dia no vatanteraka reto apôstôly, reto mpianatra. Niala tao anatin'ny tahotra sy ny fanahiny ary lasa olona be finoana ry zareo. Dia efa inareo teo moa sombitsoby tantaram-piainana. Fony izy ireo tsy mbola nandray ny fanahy masina, tsy mbola fiain'ny fanahy masina. Dia ilay ny tantarako taminareo reny hoe tsy afaka nialikady, tsy afaka nialika le olana, tsy afaka nialika le sedra. Fa inona ny fanapakevitry ny apôstôly ho vaolana? Andao mandositra, andao mandositra, andao misitrika mba tsy ho hitan'ny olona. Inona ny vaolana hitan'ny Petera? Ny mandahan Jesosy, ny mihinina ho tsy malala an Jesosy. Fa rehefa raisiny ireo fanahy masina dia izay niala ny tahotra, niala ny tebiteby ary lasa olona be finoana ry zareo. Tanteraka ilay teny nataon'i Jesosy asiny apôstôly toko voalohany 19 voasoratra hoe fa azo hery anareo amin'ny latsa ny fanahy masina aminareo. Azo hery, tonga ny lasa olona mahery. Dia nanomboka tamin'ny fotoana nandraisany reto apôstôly sy reto mpianatra fanahy masina ihany koa dia tsy olana tamin'izy ireo intsony raha fantatry ny olona hoe apôstôlin' Jesosy ry zareo. Tsy olana tamin'intsony zany. Tany aloha tena olana goavana mahafaty tapoka, mahatapaka lalan-drà raha mahafantatry ny olona hoe apôstôlin' Jesosy ry zareo, mpianatry Jesosy ry zareo. Ary zany natoka Petera ninina mihitsy ho tsy nafantatra an Jesosy. Hainao ninina, tena niezaka nanda hoe tsy fantatry Jesosy. Fa rehefa nandray fanahy masina zareo ary feno, tsy problème. Apôstôlin' Jesosy zahay, mpianatry Jesosy zahay. Ary teny eo ihany azy dia vita amin'ny Petera sy ndraika ambin'ny folo lahy ny
tory ny tenin'Andriamanitra ny joro vavolombelona antoka vakitsika volazan'ny baiboly asin'ny apôstôly toko faharoa asin'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ary notokany andro pentekosta dia teo fitoerana ray izy rehetra ary nisy fehatoka tapoka avy tany an-danitra tondrivotra mahery mifofofoka naninka ilay trano miangonana ary nisy lela maro nitarena afo ny seho taminy izay ny zarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feny fanay masy izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena fanay masina azy dia niako izany andininy fafiry andiny fa 7 rehefa feny fanay masina izy dia tsaka Petera sy 9 dia nanandra-peo ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy zay rehetra mony eto Jerosalema aoka fantatrareo zao ka ino ny teniko dia mitohy lay toriteny sy lay fijorona vavolombelona nataon'ny Petera ary any amin'ny 1:7 dia voalaza hoe 3 be zao no nandray ny famonjena tamin'ny alalany toriteny nataon'ny Petera sy ireo namany ry havana tsy nitrango zany rehetra hitra zany raha tsy efa nandray ny fanay masina sy feny fanay masina ry zareo ka itsika fiangonana io tompoko ianareo manaraka fotoam-pivavahana tokantrano hoany aza miolona fotsiny hoe efa nandray Jesosy efa manana Jesosy fa maha olon'Andriamanitra atsika raisy ny fanay masina avy alao ameno anao ny fanay masina tao hiteka mafan'Andriamanitra atsika fatelo ny tantaran'ilay lehilahy tao Elisa dia mpanompon'ny Elia arabaky teny andevon'ny Elia dia zany lehilahy tao hoe Elia zany a dia tena nanao fahagagana tena nanao fahagagana nampitolagagan'ny olona ny fahagagana nataony ary ty mpanompony ity andevolany ity zay nanompo an'ny Elia dia nahita hoe tena magaga le tompoko tena mparovin'Andriamanitra fahagagana le tompoko dia naniry fatratra izy hoe engane mba ho tonga tahaka ty tompoko ty aho engane mba ho mpanao fahagagana tahaka ty tompoko ty aho zay ny faniriny dia toy zao fandeha tantara dia mandeha hoy Elia tamin'ny Elisa zao a amin'janona eo anao fa za ndeha dia tsy mahazo mandeha anao fa tsy maintsy miaraka aminao foana dia ondray Elia tamin'ny lay Elisa dia tsy mbola misaraka isika angatao zay tena angatahana amiko fa ho ataoko zany dia hoy Elisa raha angataka ihany moa tsy angataka vola aho tsy angataka rena aho tsy angataka fananana aho fa ny angatahako dia ilay fototra matoka an'ity lehilahy ity mahomby be amin'izay ataony fototra matoka an'ity lehilahy ity afaka manao fahagagana dia hoy izy ny anjarany roa ny amin'ny fanahinao no angatahako aminao double portion ny amin'ny fanahinao no mba angatahako aminao dia hoy Elia sarotra nangatanao itsy ny teny hoe tsy possible ny anomezana anao ny nangatanao fa sarotra fa zao ny condition raha hitanao aho misaraka aminao dia omeko anao ihany zany fa raha tsy hitanao tsy ho azonao zany dia hoy Elisa raha zay ve no azahoako ny anjarany roa ny amin'ny fanahanyity lehilahy ity inona problème raha mianatsimo Elia dia narahany Elisa tsara raha mianavaratra Elia dia narahany Elisa tsara eny amin'ny alina tsy misy matory eo tsy misy matory eo sao dia miala tapaka eto ny tompoko ka tsy hitako izay nalehany dia tena miaritra mihitsy Elisa dia tamin'ny farany nisy kalisy afo nidina avy any an-danitra dia nisy tafiotra nampiakatra ny Elia tamin'ny alalan'ny kalisy afo ho any an-danitra
hitany tsara mihitsy. Dia avy eo latsaka teny amin'ny Eli lay akanjony lay mantoany dia nitatazany Elisy. Dia hoy ny Baiboly manao hoe lasa Elisy nandeha dia tonga teo anoloan'ny ony Jordana dia tsarony hoe ty ony Jordana ity efa nisaran'ny Eli. Zay ihany koa zany manomboka androany dia afaka manasaraka an'io ony Jordana io. Aiza ry Andriamanitra Eli dia nikapony tamin'ilay manto lay ony Jordana dia nisaraka roa. Nanomboka teo dia nitsanga ny fahagagana zay nataon'ny Elisy nampanaovan'Andriamanitra azy. Ary araka ny tantara dia indroa ny fahagagana nataon'ny Eli no nataon'ny Elisy. Andao vakitsika ny Baiboly Mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo. Ary no nefa tafity izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisy, angatao zay ataoko anao dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisy, masina ianao, oka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nankatahinao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany, fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao zany. Ary raha mbola nandeha isindresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy, ary Eli niakatra tamin'ny tafiotra ho any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisy dia niantso hoe, rikako, ny kalesy ny Israely sy mitaingitra soavaliny, dia tsy nahita azy intsony izy. Ary resy ny fitafiany ka nosiariny. Ary nalainy kapotin'ny Eli, lay manton'ny Eli, zay latsaka fiteny aminy, dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia noraisiny Elisy ny kapotin'ny Eli, zay latsaka fiteny aminy, ka nakapony rano, dia hoy izy, aiza Jehovah Andriamanitra Eli? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano, dia saraka roa zany ka dia nita izy. Ry havanao, ny tiako ambara sy amafisiny zany hatrany am-bolony ka hatramin'ny andro andro apôstôly ary malaka kehitriny, mila mifanahy masina isika. Ary ny tena lehibe indrindra tsy hoe manana fanahy masina fotsiny fa mila fianoana fanahy masina ianao. Halleluja, halleluja. Noho izany indrindra ry havana, aza mionona fotsiny ianao hoe efa nandray an Jesosy na hoe efa manana an Jesosy, fa raisy ny fanahy masina ekeo le baiko Jesosy hoe amaolony Andriamanitra anao, mila feny fanahy masina, mila vita-batisa fanahy masina sy ny hafanao. Vakina Asy Apôstôly toko voalohany andininy fahaefatra sy ny fadimy, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Asy Apôstôly toko voalohany. Ary niarany angona teo aminy Jesosy dia namepetra an'ireto apôstôly reto mpianatra tsy ala Jerosalema, tsy ala ao tanàna, fa iandry tefik'asan'Andriamanitra ray zay farenareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fenareo kosa atao batisa fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Andininy fahavalo. Fa azo hery ianareo amin'ny latsa fanahy masina aminareo, azo hery. Dia ho tonga olona finoana, ho tonga olona mahery. Dia avy eo ho lasa vavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany ianareo. Rehefa amintsika zany fanahy masina ka fetsika dia lasa olona be finoana, lasa olona mahery, ary lasa olona vavolombelon'i Jesosy. Enganeka hitondrantsika ho amin'izany fahasoavana lehibe zany Andriamanitra. Asio teka faran'izay mafy be. Halleluja. Andaontsika hivavaka azy dia andray ny fanahy masina. Lay etaetanao ho feno ny fanahy masina ataovy tena mirehitra. Satria mihinao fa nazava taminao le teny. Fa ianao aza mijalina hoe mety na tsy nandray ny fanahy masina ary. Andriamanitra milaza fa tsy mety raha tsy mandray ny fanahy masina ianao. Dia ianao indray ve no hitsipaka ny teny ataon'Andriamanitra hoe tsy dia mila an'izany tsy dia taitrany amin'izany ireo olona sao dia hanenenany.
Hafahafa be nge zany hoe mandany fanay masina tsoraisinao ianao hoe hafahafa be zany hoe tsy manana etaeta ny andray fanay masina na ho fianona fanay masina ianao hoe hafahafa be nge zany e aza manaiky fitany devoly ianao aza manaiky fikapikany devoly ianao aza manaiky langiany devoly ny sainao fandroany tsika rehetra manana etaeta andray fanay masina arofeny apetrao eo fonao tananao dia andao tsika rehetra iaraky vavaka amin'izao fotoan'izao azy samy vavaka izy toy izy ny vavaka Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay fiangonana amin'ny ray saina miaraka vavaka andray ny fanomezana dia ny fanay masina feno izahay aza matahotra ny miteny avy tsy fantatra ianao aoka hiboboka ao anatinao ny fanay masina aoka hiboboka ao anatinao ny fanay masina aza manahy ny amin'ny teny tsy fantatra ataonao ianao fa ny fanan'Andriamanitra milatsaka aminao ary mampiteny anao amin'ny fiteny maro samihafa. Halleluja, 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 halleluja. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ho fenona ny fanay masina ny fiangonana rehetra. Ho rakofana ny hery ny avodritra ny tsiraray avy. Amen. Dia afaka niaritra hatramin'ny farany izahay. Ho toka amin'ilay tanjony. Ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izahay. Amen. Ary dia vitanay ihany koa ny manao sitrapon'Andriamanitra. Dia ny mitoroteny, ny mijoro vavolombelona. Amen. Ny mivavaka ny marary, ny mamoaka démonie. Halleluja. Halleluja.
amen, amen, amen. Andriamanitro, Andriamanitro, Andriamanitro. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Mameno ianay ianao fanahy masina. Ho anareo ny tokantrano afaka mandoalika ianareo miaraka mivavaka aminay amin'izao fotoana izao. Asehoany etaetanao ny andray ny fanahy masina ihany koa ary no fianona. Fanahy masino milana ua fanahy o fanahy masino milana ua fenoia fenoia we fanahy o fanahy o midina toamiko fenoia fenoia we fanahy o fanahy o midina toamiko. Apetra amin'ny folo ny tananao. Andriamanitro, ny famindraponao dia ho amin'ny rehetra toka eto. Ahidiny sy alatsa ho aminay ny faneno masina ka fianoy zahay. Ho anareo izay maniry sy mangetaheta ny andray ny fanahy masina ary ny feno amin'izao fotoana anaovako vavaka izao dia mandatsika ny fanany aminao izy. Mandatsika ny fanany aminao izy. Raisy ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanahy masina. Hoeninao isy herin'Andriamanitra manery anao hivavaka amin'izao fotoana izao. Hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Satria efa milatsaka izy sady mamena anao manokana. Halleluia. Halleluia. Amen, 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 amen. Misaotra, misaotra, misaotra. Voatafiery zay rehetra tonga eto. Voatafiery zay rehetra tonga eto. Halleluia. Misaotra Andriamanitra. Misaotra. Miteranao fanahy masino. Mahery anao. Mahery anao. Ataovy mafy ny hira. Mahery anao. Mbola ataovy mafy kokoa izany. Miteranao fanahy masino. Mahery anao. Mahery anao. Mahery anao. Misaotra Andriamanitra. Dia ny filazana raha rivo fotoana dehibe ho antsika raha rivo. Ny antony anokana fotoana malalaka tsika andraisantsika amin'ny fanahy masina mba ho feny ny fanahy masina tsika. Ary mino fa tsy izay ny ampianariko teo nazavaiko teo ihany no hitranga fiainanao
fa na dia reny tsodrany tsofina rano anareo reny azy dia ho hitanao ny fahafaingana ny fahatiatarandreno amin'ny fiainanao rehefa milatsaka aminao ny fanahy masina ary feno anao ka dia miombany raha rivo amen amen zao tsika dia iroso amin'ny fizarana ilay valopiraky dehibe ka mangataka andreo tompony andraikitra mpanatirakitra rehetra mba androso malaka anao hira anankiray isika ity zany raky dehibe voalohany ataontsika amin'ity taona ity ka oka iomantsika dia amin'ny herinandroany ho averintsika zay valopy misy raky dehibe zay tompoko dao mbola anao hira anankiray isika any farany sasany zara any farany
Alahady zany fa amin'ny herin'ny androany tsika no hitondra n'ilay valopy misy fandraisantsika anjara ho fanohanantsika ny asan'Andriamanitra araka ilay valopy ny zarana teo mandraisa anjara daholo tsika rehetra hivavaka tsika marina fotoana. Misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity. Ianao no tsy tsahatra pahiranay mandrakariva mba ho ao anatinay foana ny etaeta andray ny fanay masina sy ho finoana fanay masina. Ka tsy ato amin'ity toerana iaranay manompanao ty ihany izay no anirisy angetaeta an'izany fa hatrany amin'ny tokantrano misy anay ary nay zany iza toerana misy anay dia ho finoana fanay masina izahay ary roko fa ny herin'ny avo indrindra ihany koa. Ka dia misaotra Andriamanitra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tsy mbola mihetsika aloha tompoko. Tsy mbola mihetsika tsika, tsy mbola mihetsika. Tsy mbola mihetsika. Iny re mihetsika ireny iza daholo ireny. Dao hiteka mahafantompo isika. Matoka mampijanona zany mba tsy voarainjareo miaino ny tokantrano eo ny filazana ho antsika tonga eto. Zao zany ny filazana manaraka. Tsika rehetrarehetra io dia tsika fiangonana RHEFI